tena malina dia malina ny fandaharana asan'ny Jean-Jacques Rantsietson satria mifototra any amin'ny tena fampandrosoana ifotony fa tsy rendrarendra be fotsiny hoe hanao building sinna fa tena ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy no hatsaraina tsy misy tombo sy ala ilay izy satria voateny ao hatramin'ny majinika indrindra dia hitako hoe tena maharesy lahatra raha tiantsika ny hanavitra ny firenentsika izay tena efa nahantra tanatin'ny fotoana marobe izay dia andao hifidy ny Jean-Jacques Rantsietson satria izy tena manana programme nasa maty-paika. Ray volana tsy petrahan'ny gouvernemanta zany dia midina sasany vidim-piainana rehetra araka zavatra zavainy zao fa tsy vitany zany zay dia efa mipetraka de milona azy fa ny fametram-pialana aby dia manao ny tena miala izy zany rehefa tsy vitany zavatra ny tenenina nampanantenantsika malagasy rehetra. Dia ny inona moa manampy azay anampy ara-pitaovana ho an'ny tantsaha izy hiaro ny tanitsika eto Madagasikara tsy ho lasan'ny vahiny izy dia ny tanora zany ny asa no hitady olona fa tsy hoe ny olona fotsony zany ny hitady asa. Dia mba ahoana ny fahitanao an'izay foto-kevitringara izay? Normal koa. Normal. Izao fotsiny ny tenenon'ny mpiaramonina any hoe kion-dalana farany ity voavosotra eto amin'ny olona efa nitondra taloha reny tsika very ny tanindrazana ny tany izay ananana ny tany kininina sapin very daholo fa tsisy hevitra satria izay zany ho amidina amin'ny vazaha ilay izy io zany tsy misy vazaha ao an-damosiny io fa tsika malagasy ny ao an-damosiny io izy efa henoko dia ty zany no hoa tena ty mahamasaka ny fo ny alarbe zany dia manentana ny tanora rehetra mba fidy azy. Iza lutoanana? Iza lutoanana? Sote! I mama omena taratasy. Nenao tombotsoanao amin'ity azo fanampiana rabola isam-bolana. Zay le izy zay. Zay le izy na mpiasa mpanjakana na tsy mpiasa mpanjakana. Fa ny devoir antsika fotsiny manaparitaka ny hevitra mandrapatonga ny alarbia. Fa raha vao tafapetrakantsika io numéro 6 io milamina antsika amin'ny 2019. Zay zany io. Fa raha tsy tatateraka an'izay miala ho azy izy fa efa io ny contrat. Ny t-shirt azo be tabe anao raha mandatsaka ny numéro 6 iny. Mandatsaka ve? Izao le izy hitanareo. Izao antaniko anareo ary. Nisy ny zara t-shirt hatramin'izay manao na fiainantsika. Nisy ny zara vola hatramin'izay nanao na fiainantsika mba valio azafady. Ary raha zaraintsika 900 andro ny ray alina dia ohatriny. Ary dimy mandritra ny 5 taona zany karamantsika. Fanavotam-pirenena io raha ho voafidy vola foana tsika hatramin'izao dia ho lafo ny tany-kesantsika. Zay le izy. Zay vao tonga ny fotoana fanavotana Gasikara. Zay le izy. Zay vao tonga. Ya, sotra raga. Tsy maninona hoe mifampiaka ny Gasikara. Zay zany. Atsika any amintsika ny fanavotana Madagasikara raha vao vototra amin'ity dia baibay daholo ny tany-kesa rehetrarehetra. Ny t-shirt azo be tabe anao raha mandatsaka ny numéro 6 iny. Mandatsaka ve? Izao le izy hitanareo. Izao antaniko anareo ary. Nisy ny zara t-shirt hatramin'izay manao na fiainantsika. Ity ny fiondalana farany dia latsika mikizo navontsika zay dimapolo taona lasa zay. Raha ty fanovany ianao raha anatin'ray volana monja tongava mifidy dia fidio ny larana fahenina mba tsy hisy ny nenina. Ry vahoaka malagasy fidio Jean-Jacques Rantsietson pahito ekarena.